Kitro ifaran'ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara ny sehatry ny fiompiana. Lalam-piariana isan'ny mampidi-bola hatrany amin'ny 80% ny tokantrano malagasy izany fiariana izany ary fomba azahoam-bola aingana raha sendra ny fahasahiranana tampoka ny mpiompy. Io ny bankinay hoy izy ireo. Manan-danja lehibe eo amin'ny sehatra ara-toekarena sy ara-tsosialy ny fiompiana. Maro ireo misehatra amin'ireo karazana rafi-pitrandrahana ao anatin'izany. Tsapanefa kehitriny fa misedra olana izany, ambany dia ambany ny tahampamokarana raha oharina amin'ny firenena tsy Afrika, na eo amin'ny famokarana ny vokatra izany, ny abetsana sy ny kalitao, na eo amin'ny fanjifana anatiny. Nisy noho izany ny fikaonan-doha ho fanarenana sy ho fandaminana amin'ny fampivoarana ny sehatry ny fiompiana. Nandritry ny 3 andro ny 10 Desambra 2024 teny amin'ny CCI Ivato izay nandraisan'ireo mpisehatra ao anaty fandraharahana fiompiana rehetra anjara. Dingana lehibe hanatratrarana ny vina ho amin'ny fahafitanteana ara-tsakafo izany izay napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Itsika dia itady izay iakarana ambonimbony kokoa, avolenta kokoa amin'izany fiompiana izany, hiditra amin'izany hoe fiompiana moderna ka iverina fa fiarahana amin'izao zao no ahitana an'izay amahavahantsika an'izany hoe sakatsaka an'izany, inona no mahatonga ireo sehatra tsy miankina mety mbola tsy miditra tsara anatiny izany hoe sehatry ny fiariana izany, ahoana ny ahatonga azy ireo hazoto hiaraka amintsika ary indrindra ahoana manomezana vahana sy hanamorana ny izay hoentimanan'ireo mpiompy hiatrehany an'izany hoe fiompiana manara-penitra ary mitondra fiariana sy fampiroboroboana ny fiainan'ny isa-tokantrano hatratsaratsika n'ilay fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Etsika izahana hitondra drafitrasa matipaika amin'ny fanomezan-danja indray ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara. Fikaondo izay atao akana indrindrandrindra ny hevitry ny mpisetra rehetrarehetra manerana Madagasikara. Mialohan'izao fikaondo ataontsika zao efa nisy ny fikaondo isa-paritra na fanasady nakana ny hevitra solo tena ny mpiompy izay tsy afaka andeha aty dia efa azo sady zao amin'izao fotoan'izao ny hevitra ireo tatsa manerana Madagasikara. Atomboko izy io tany atsimo nitohizana atao Atsirabe amin'izao fotoan'izao dia mbola mandravona, mbola fakana stratégie any no ataontsika izao satria rehefa mivoaka ny hevitra rehetrarehetra tsy maintsy handrafitra atsika ny paikady izay iraisantsika ahafana manatanteraka ny fanatanterahana mivantana ny fiompiana eto Madagasikara. Nafana ny ady hevitra ary samy namoaka ny etaetapony ny mpandray anjara rehetra tamin'ny fakakevitra sy fifanakaloza-kevitra tamin'ny alalan'ny lahadinika. Loha hevitra nodiniana tamin'izany ireo fandrisika amin'ny fampiasam-bola eo amin'ny tontolon'ny fiompiana, ny fandraisana anjara ny sehatry ny fiompiana amin'ny famongorana ny kere, ny kelalaonady sy ny vina amin'izany, ny fandiniana ny momba ny fiompiana omby sy ondry amanosy ary ny kisoa sy ny akoho, fandiniana momba ny lalam-piariana hafa, ny anam-pamokarana ihany koa sy ny tolotra ao anatin'izany, ny fanomezan-danja ny tohana ara-panjakana sy ny fampanarahan-dalàna. Nisy ny resaka andatabatra boribory niaraka tamin'ireo mpamatsy vola. Teboka maro araka izany no nivoatra dia ny fampiroboroboana sy fanatsarana ny teknika mpamokarana, ny fanatsarana ny taranaky ny omby, ny fijerena ny fahasalamany, ny sakafony, ny fitantanana ny fiompiana amin'ny ankapobeny, ny fijerena ny lalam-barotra, ny tsena anatiny sy ivelany. Naneo ny fahavononany hatrany moa ny fitondram-panjakana ny anampy ireo tantsaha malagasy. Satria zava dia loatra eo amin'ny fiainana firenena ny fiompiana, zava dia loatra ny anampiana tantsaha koa makrisika ny faraisana ndraikitra ny mpiatsehatra rehetra mba hiaraka salasy, mba hiteny ny davaka tsy mety, mba hiteny ny davaka tokony hahintsy amin'ny ahafahan'ny fitondram-panjakana manampy anareo fafena ny fitondram-panjakana dia vonona tanteraka anoa indrindrindrindra izao ezaka ataontsika izao anampy ny nampampiatsehatra rehetrarehetra eo amin'ny fiompiana mba azo mikarakara tsaratsara kokotsika ary tsy fararaha intsony ianareo satria nareo tsy nihinatra amin'izay fa natoa amin'izao eto androany vonona ny eno, vonona ny anatinareo, avonona ny marina fa amin'ny volana May 2024 indray no tanterahana ny fikaonan-doha andiany faharoa hoy ny filoham-pirenena ahafana mijery aingana ny zava-bita tamin'ny fandaminana an'izay sehatry ny fiompiana eto Madagasikara izay.